Zay zany ny etahitan'ireo vahoaka ireo mponina izay sendranay teny an-dalambe teny tamin'ity androandroany ity mahakasika iny fangatany solombavam-bahoaka iny fa tsy misy fiantraikany amin'ny fanohizan'ny fanampiana arabola sy ny fifanampiana amin'ny endriny maro tanterahan'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana eto Madagasikara ny raharaha anatin'ny raharaha politika eto Madagasikara zany eto ny tinambara araka ny nambaran'ny solotenan'ny bady moa dia efa misy amin'izao fotoana izao ny dingana ho fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny rotonta noho ny fahatsapana fa misy ny ezaka ataon'ny Madagasikara ao anatin'ny dingana samihafa toy izao ny tato-baovao entin-dravaka Randriamanala sy Famira Samola. Mijanona ho rafitra iraisam-pirenena tsy manao politika ny banky afrikana fampandrosoana na ny BAD noho izany tsy misy fiantraikany amin'ny fanohizana ny fanampiana eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny Madagasikara mitoetra raha mafampana misy eo amin'ny fahefana-palaolalàna eny amin'ny antenimera-pirenena sy ny filoha-pirenena. Io no fanazavana nentin'ny solotenan'ny banky eto Madagasikara Andriamatoa Abdelkrim Benjebour androany. Il n'y a pas un pays qui soit à l'abri de telle situation. C'est un volet éminemment et exclusivement politique. Donc on ne va pas cesser de vous rappeler que la Banque africaine de développement est une institution apolitique. Et c'est une institution exclusivement de développement. Nous travaillons avec des institutions et non avec des personnes. La même question nous a été posée quand il s'agissait du retour de l'ancien président. Donc nous travaillons avec des institutions. Nous avons affaire à un gouvernement qui a été élu, un président qui a été élu, un gouvernement qui a été mis en place, désigné suivant les règles légales. Le pays, en plus des institutions, il a des lois. Et donc, nous coopérons avec ce pays et avec ses institutions. Notre coopération n'a jamais été interrompue, même du temps de la crise de 2009, où le gouvernement qui a été mis en place était un gouvernement qui n'avait pas été reconnu. Donc nous, le développement suit son chemin. La politique suit son chemin. Raha empolo am'izao tapitrisa dollara ny fanampiana arabola no kasain'ny banky afrikana fampandrosoana navoaka entina matsilo ireo fandaranasa mikasika amin'ny fanariana vonjemaika ara-toekarena na ny programme d'urgence de relance économique ho an'ny taona 2014 ka hatramin'ny 2020 dia lasa tafakatra 570 am'izao tapitrisa dollara izany noho ny fahatsapana fa nisy fiatsarana ny eo amin'ny fomba fitantanana. Raha tamin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity dia nisy ny famoaham-bola mitetiny 520 tapitrisa dollara amin'ny unité de compte izay efa tokony nivoaka tamin'ny volana desambra 2014 saingy noho ny tsy fahafenen'ny fepetra avy amin'ny gouvernemanta dia tamin'ity taona 2020 ity vao nivoaka izany famatsim-bola izany. Andala mpamolavolana fanampiana arabola mikasika ny fandaranasa vaovao momba ny fampandrosoana ny bady amin'ity taona 2020 ity ary andrasana amin'ny volana jolay io ny fahatongavana ireo teknisianina avy amin'ny bady hiaraka molavola izany. Rien que par le fait de ces signaux verts en matière de gouvernance, associés à un certain nombre d'activités que nous avons pu réaliser au niveau de notre portefeuille, la performance a été améliorée et nous avons eu un gain de 10% supplémentaire, de 10 millions d'unités de compte supplémentaires au niveau de l'allocation. Donc ces 10 millions, après concertation avec le gouvernement, nous allons fort probablement les injecter également dans l'appui budgétaire, compte tenu des besoins de bouclage de financement. Cet appui budgétaire, il est acquis. Le montant, il n'est pas encore figé, mais ça doit tourner autour de 10, 11, 12 millions. Les conditionnalités, on n'en a pas encore discuté. Mais ça va être certainement dans le même style que l'appui budgétaire précédent. Donc l'équipe qui sera chargée d'instruire le dossier doit venir en juillet. Et c'est à ce moment-là où on va discuter un peu d'abord du montant, des choses supplémentaires ou complémentaires à améliorer et des conditionnalités qui seront adossées à cet appui budgétaire.
nanasongadina ny telo volana voalohany tamin'ity taona ity ihany koa ny fanasoniavana ny fiarahamiasan'ny BAD ny UNICEF ary ny ministera ny vola sy ny teti-bola mikasika ny ady amin'ny valana aretina peste. Fa teo ihany koa ny fitokanana fotodrafitrasa momba fampandrosoana maro ka nisongadina tamin'ireo ny fanitarana ny périmètre d'irrigation ny Bamangoky. Nanampibetsaka tamin'ny fanatotosana ilay atrikasa-pirenena mikasika ny fametrahana fitantanana fototra amin'ny vokatra ny BAD. Anampy any Madagasikara amin'ny fanarenana fotodrafitrasa mikasika ny fahasalamana sy fanabeazana any atsimo ihany koa izay vomavy tao aorian'ny fandalovana rivo-doza ny BAD ary miandry ny fankatoavana fanambe fanao isan-taona izay tanterahana any Abidjan amin'izao fotoan'izao ny famoahana ny fambatsim-bola amin'ny tetina iray tapitrisa $. Ankoatr'ireo ifarana amin'ny volana septambra izao ny fandaran'asa PAER mikasika ny fampazoana raha fisotro madio amin'ny tontolo ambanivohitra raha efa naso fambatsim-bola fanitarana tato anatin'ny taona vitsivitsy izany ka ireo tetikasa tafiditra ho aminy izay tsy ho tratra amin'ny fepitaona amin'ny volana septambra io dia hofoanana avokoa ary ampidirina ao anatin'ny fandaran'asa PAER andiany faharoa izay mbola andala mpamola volana ihany koa.